hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Rahabatsika rehetra indray amin'izao fotoana izao alarobia ny andro fotoana izay fanomezantsika eto amin'ny anjam-peon'ny radio Don Bosco anatin'ity fandarana ity fandarana fandrehantsika isan-kerinandro averina fandarantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany mandeha any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ny fandarantsika ihany koa rehefa manomboka mitakariva no any no andrenesantsika izay Roland ny milafin'ny teknika dadino makansary toy ny mahazatra antsika ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika dia mba hovanina taontsika rehetrarehetra miaraka ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao lehibe ny safidinareo satria ny fitezam-piainana ho antsika tsirairay avy noho ny fidinareo hoentina miaina indray no arahanareo amin'izao fotoana izao dia zay mahatonga na teny hoe tena lehibe ny safidinareo satria ny fiainantsika eto amin'ny timpon'ny tany ity dia tsy olona anankiray na roa fa tena olona maro ary karazany be dia be izay fahamarona izay ihany koa no mitaky hoe ahoana ny fahaizana miaina miaraka amin'izay olona be dia be izay ny fiarahan'ireo olona maro miaina ireo no mahavanina ny firenena ihany koa sy ny fiarahamonina izay misy antsika noho izany ataontsika hoe lehibe ny safidinareo dia mahay miara-miaina taontsika rehetra eto amin'ny ity nosy malala antsika ry eny manerina n'izao tontolo ihany koa satria be dia be nareo no miaino fandarana any ampitan-dranomasina rehetra any dia mba hovanitsika rehetra mba hovanina tompoko mba hovanina ianao Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Dadia dia mba hovanina Andriamato Roland izay ao amin'ny mikirakirany mampifandray antsika amin'ny mpanaraka ny fandarana mba hovanitsika rehetra tompoko araka ny mahazatra dia hoe manao tsiahy ny tsiahy dia tsy afa fa mbola miverina foana tsika tena le fiainana mifamaofao tena tsy maintsy mipetraka foana averimberina mihitsy mba le hoe mila ny fanazavana mila ny faneom-pitiavana zany hoe sady fifanajana ary randretra zany resaka ao anatin'ny mazava ny ao misy fitiavana zay no mitondra fambanifolo zay foana zany mitenentsika teto ary everika fa ilaina foana mamerimberina an'io satria tena ohatrany hoe ohatrany malasafitsainana ihany Andriamato Flavien zany mahatonga hoe malana tsika manko tamin'ny heriny dia faniteny hoe ny resaka ho tenentsika an'io resadresaka dia hoe fahatsaram-piainana dia nefany raha ny zavatra hitatsika tamin'ny herinandro iny natotoka fiainam-piainana tsika moa manao hoe mba olom-pirenena vanina mba ho tokantrano vanina mba ho ray mpianakaviana vanina reny mpianakaviana vanina mpivady malala ny andraika ny mpianaka mifankatitro fana dia ohatrany lasa ny eritreritra Andriamato Flavien hoe fahatsaram-piainana hoe eritrereto fotsiny tena misavoritaka mihitsy fijeriko ny fijerin'ny olona amin'izao fotoana izao fa maninona misavoritaka misy reny zavatra fanambarana zay tena nanaitra ohatrany lazaintsika hoe zavatra tena mipoka mihitsy zavatra nylazaindrareo tao amin'ny seny tao tonga dia tsorona le dia niteraka zavatra tena misafotofoto be mihitsy zany dia izy dia samy manana ny filazany fa ny zavatra tena nahagaga androany rehefa namaky gazety Andriamato Flavien na ny aino no ny fanivavitsam-peo sy ny hoe mahita amin'ny fahitalavitra dia ny tena nahagaga dia hoe zareo amin'ny seniny ka olony lalàna olony lalàna malala lalàna tsara dia gaga mahita an'ilay fanapahan-kevitra na ny areo ohatra fotsiny navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana hoe efa voasoratra ao anatin'ny fepetra mikasika ny fiainana anatinareo any ny zavatra toanareo ko maninona no alefanareo aty amin'ny ACC dia naveriny dia gaga mihitsy ianao fa inona olona mandray andraikitra ve zany tompoko olona tena mahay ny asany ve zany tompoko olona mahay lalàna ve zany tompoko fa tena miteraka savorivory mihitsy raha za manokana azy dia miteny aminao mihitsy lasa fisainana mihitsy hoe aiza marina ny olona tena mahay ny asany amin'izao fotoana izao satria tena hitanao hoe miteraka savorivory ohatra fotsiny hoe tena efa voalaza ozy izy ao amin'ny fitipika amin'ny fitipika anatiny zao no tokony ataonao zao dia lasa indray dia tonga dia hoe alao alefare amin'ny asa izy zay ny ataon'le olona hoe sao dia manipy baolina ko ngany olona mahay lalàna mila manipy baolina re olona
hitanao andriamanitra zay nge tiany ilaina ty le hoe ilaina le hoe mazava ny resaka io zao raha nazava tsara fotsiny nefa resaka de tsy miteraka tsavory hitanao fa na ny fiainam-pirenena aza de miteraka zava ary zay no mahatonga hoe tsika ne eto hoe olo-pirenena vaniny olo-pirenena vaniny zany tokony tsoa atao zay ampisavorivory ny sainy fa tokony tena hoe mipetrapetraka tsara mihitsy fa tena hoe ohatrany tsy arotro le nyteny indrindra satria ao anatin'ny resaka ifanaovantsika foana manko io le hoe ao anatin'ny mazava ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny firaisan-tsaina ao anatin'ny ataontsika hoe fiaraha-mientany tsy miara-mientan'izany mihitsy tompoko raha tsy ao anatin'ny zavatra mazava tsika malagasy nefa manana ny oabolana milaza hoe ny aya tsy havanana mazava loatra ny aya tsy havanana nefa de lasa miteraka aya tena misavoritaka mihitsy hoe zavatra mitranga am'izao fotoana zao de samy de ny tena loza de ty zao ny tena malasana eritreritro ny olona rehetra lasa ohatrany tsy eo mahay lalàna daholo hoe misy an'izao fa le olona tena mahay lalàna kay no ahitana zavatra hoe totrany zany malasa ny eritreritra be nge zany ary tena ohatry mamevana fa ino ohatrany tsetsatsetsatseatra ihany fa tena mitohy mihitsy amin'ny zavatra hoe azava itsika eto foana le izy ary tena iveriko fa tena ilaina ka ivero tsara fa raha ohatra ka hoe any amin'ny firenena zay tany mainka fa ao atokantrano raha vao tsy mazava ary zay mahatonga tsika ny teny hoe fahatsaram-piainana iza moa ny tianireny zany hoe fahatsaram-piainana zany andre matovy lavia fa raha vao miteny zany hoe fahatsaram-piainana zany no de tsy maintsy mba misy kosa hoe misy fepetra de hoe rehefa inona ara no misy hoe atao hoe misy ny fahatsaram-piainana de voalohany indrindra ny fandinihako azy rehefa misy ny filaminan-tsaina zay nahatonga nanao an'le tsetsatsetsatrearitra teo rehefa misy ny filaminan-tsaina tompoko rehefa misy ny fiadanam-po ka mahatsiaro tena fa misy fahasambarana miteraka hafaliana ao aminao tsika io ve mba mifalifaly foana zay foana zay ny ohatra mahafinaritra mihitsy ny rehefa miteny obolan-drazana hoe asa atao ankira atao vita tsy natao tanao olona falifaly fo olona mazava saina ny manao raharaha manao zavatra hoe andraiky sasahaniny ny didy tokony ho tanterahana de lezaka anao fa de tena mandeha ho azy mihitsy ary zay hoe filaminan-tsainy zay tena ataontsika hoe mitondra fahatsaram-piaina ina moa le fahatsaram-piainany vokatra tsara zany hoe raha atao miloha hevitra voisitsika mianaka eto isan'andro fahavanonana zay ny fahatsaram-piainana matoa ny teny ianao fa tsara de misy vokatra tsara matoa misy ny vokatra tsara de nisy lamina tao matoa nisy lamina tao de nisy ny fifanazavana misy ny zavatra sorodalana mazava mipetrapetraka eritreroa fa tsy zavatra petatoko fotsiny hoe inandray moa zany ny ataontsika androany tsy hany mihitsy ny lizy ka zay raha tena mila an'izany ao atokantrano tompoko ny tena ilainy zany zavatra any tsika efa miteny foana fa hoe ny tokantrano no fototra iorena ny firenena rehefa ao tokantrano tsika ny tsy mahita an'izany hoe filaminan-tsainy zany fiadanam-po zany tsy mahita an'izany atao hoe fahasambarana zany tsisy an'izany hafaliana aminao zany olona mototra ny ao olona sorenany ao olona tezidavany ao olona te hifamaliny ao olona te hifamoniny ao de zany rehetrarehetra zany nge le matoko vahaka ao atokantrano zany teneniko zany fa zany nge mety ho hitanao eny amin'ny fiarahamoniny zany nge mety ho hitanao ao amin'ny fireneny fa tsika manko ndraindray ohatra manao itsin-dalana vao misy zavatra trangazao zany de tonga de hoe mihafa foana ny diso fa mieritreritra ve tsika ndraindray fa teny hoe avy amin'izay za zao isaky miteny amin'ny ray aman-dreny de zao foana ny ataoko hoe tsika ray aman-dreny hoa de manamary tena sanatria kory hoe manambany ray aman-dreny fa eo anatrehan'ny zanaka de ny zanaka foana ny diso ny zanaka ny maditra ny zanaka ny mafiloha ny zanaka ny mafiatoka ny zanaka ny matatabafa ny zanaka ny manao tsy fanao fa inona mahatonga no zanakao manao an'io za de efa miteny foana misy firaisan-tsaina ve misy fifanakakezana-po ve misy fahaizana maneho fitiavana ve misy fampatokisana ve zany rehetrarehetra zany ane ka tsy misy ane matovy lavy azay mahatonga miteny hoe tsika ray aman-dreny ohatra ny finaritra fotsiny manampepo ny zanakitsika mibedy ny zanakitsika manao fanamarina manambany azy manapepo azy na le mpivady ary nge mifanilika ka zay indrindra ianao natonga zay kanefa tsy ny faniliana nge niteraka ataontsika hoe fahatsaram-piainana le matovy lavy fa tena hoe mahatsapa tena mihitsy anao fa totrany tsy nety kosa aloha ny an'zataoko hoe ialako tseny aminareo zana hoe ray mpianakaviana zao mety eo hitako tsy nety le nataoko de mety miteny hoe mialatsiny fa marina tokoa zany fa tsy nety ny nataoko ina nefa ny mahasarotra ny mialatsiny sy manetry tena re olona eloko babona modirarina ka zay indrindra makony
tsy hitako mihitsy mahatonga zay mahatonga ny olo ohatrany mizirizao de raha za zao mba miala tsiny amin'ny zanako de ohatry no menatra ay fe zany data diso resy hoe resy ka maninona raha resy fantatro tsara fatindrety nefa ladeka anao fa mody rariny any ny eloka ibaboana tsika malagasy refa indrena angeza be malagasy ny eloka ibaboana mody rariny saingy tsy zay loatra zavatra hita matetika ny akamaroan'ny ny olona de mihevitra fa hoe rehefa manan-karena na be vola mpanefoefo manan-katao de miadana tsy tompoko voamaly nomaly tsara bika tsara manapaiza zay de voamaly nomaly mihitsy tamina toerana anankiray manazava misy zaho a milaza aminareo tsika malagasy miteny hoe vola ozatsy ny fiainana marina loatra zany fa za tena milaza aminareo fa tsy ny mpanefoefo tsy ny be vola ataotsika hoe ny efitra ray amin'ny trano faran'izay malalaka tsy ompy mbola tokony ampiana olona be vola tsy zany eny miadatsaina andre matofo lavien renindrindra no mitaitaina renindrindra no matahotra nanahoana azy zay le orinasako tary nanahoana azy zay le fiarabe ny tatitretana nanahoana azy le zao nanahoana le zao tsy mahita tory eritreritra an'ireny satria ahoana ny atao hoe fahatsaram-piainana ny any tena famaritako azy de avy eo mivavaka anampianaro ny tompo andre matofo laviana omeo anay ny sahazy meo anay an'io ny sahazy nany hoe ny anina isanandro zavatra ho ataonao kelikely miandalana fa tsy tonga de eritreretonge hoe tonga de varay vilany ve ho laninao zay le miompampana fa raha ohatra hoe varay vile mahasoanao tsingely hoe aleo tsipitsipi manga tsy zay tondrako ny mananjara zay indrindra tenizay mihitsy manana fahendrena lehibe mihitsy eny malagasy am'zay fotoanzay ka za tena miteny hoe za tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola ozotry ny fiainana ozony malagasy fa rehefa be loatra tsy ahitana tory zay ny mahatonga hoe omeo ny sahaza na omeo ny zavatra atonina anay anio ny atoniny no mitondra filaminatsaina tompoko fa tsy le zavatra tena indrindra raha voaresaka vola ary ny zavatra anisan'ny tena de hoe tsika moa miteny hoe ny vola ny maharangaha hoe afahana hoe tena hoe olona tsongon'olom-bola hoe olona manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena olona manao zao olona satria be vola mahatretre mahitahita oziny any kanefa zao de tena misy koa fitenenana manao hoe ny vola ozy mpanompo tsara raha hainao ny mampiasa azy fa tompo ratsy raha vao manompo vola ianao tompoko mba tsy tenenako eo de veretra amin'ny fanahinao ary io efa ao anatin'ny baiboly tsy afaka miaraka mihitsy mamona sy Andriamanitra inona moa le mamona fa de ny vola tomporoa Andriamanitra sy ny vola de ny Andriamanitra sy ny vola efa misy rotro zany Andriamanitra sy ny vola raha vao io no ataonao Andriamanitra hoe mahavany olana rehetrarehetra raha vao miteraka manko anao ny volany mahava olana de fa Andriamanitra ao izy zay de fa io ny itokisanao io ny anteheranao anao kolokolo koa ianao zay de zay raha vao ny vola zany mahatonga miteny hoe mpanompo tsara izy raha ianao no mampiasa azy fa tompo ratsy ary tena lasa ohatrany tsy ataoko hoe sampy kely fa sampy be tena lasa Andriamanitra mihitsy ny vola hitanao eto ambony tany tsika miresaka an'le hoe maninona ny tena mikorotana eto ambony tany andre matofo laviana ny fiain'ny fiarahamonina zany satria ny vola ny tena manjaka eto fanjakan'ny vola nge zao raiky ataonjato araiky amin'ny roapolo misy atsika zao jerenao zany vatra ateraka zany ary nefa raha vao mitombo foana io de tsy maintsy misy mifaninanana fa tsy mifaninanana masina fa fifaninanana ratsy matsina fa le faninanana masina ka matsina ao zafady teniko tsara tena vao mainka ratsy be de tonga ny fialonana de tonga ny saindratsy de tonga ny hevitra anapotika de tonga ny hevitra hamono io zay milaza aminao fa tsy noho izay indrindra ny mampisy an'io aretim-baovao coronavirus io zay milaza aminao zany fa io zany tena potehany ny tena potehana nge de ny toekareny fa maninona ny potehanao ny toekareny satria misy mifaninanana misy miazakazaka kokoa misy mandeha aingana kokoa misy mahay mifandray bebe koa amina firenena hafa misy manao an'izao de velipelonana ny anankiray de ny zavatra tsy aposina firenena anankiray mety hoe nikendrenao tam'le izy zao paritaka eran'izao tontolo zao ary miteraka fahavoazana ny toekarena maneran-tany io tena ny toekarena maneran-tany mihitsy no ataony tsy nieritreretin'le olona namorona an'io nahitan'io zavatra io fa tena zava-doza zany ny tena hoe sanatria ny vavaladiny le ohatry ny eo bolana ihany io manao hoe mpamosavy malemika ny ao anatiny ihany no vreny io izy io
zavatra ohatran'izany ka zay ny mahatonga le hoe rehefa tsy mahay an'izay le hoe ny volany tomponao nefa tsika tena ny taonjato faraky amby roapolo zao dia tena ny volany ny fe tena ny volany fe ary hitanao fa namakaiza ianao namakaiza dia zay foana no tandrerana hoe raha tsy misy ny vola tsy mahavita zavatra dia ina ny ataoko andeha anao an'izao andeha hiara-dia amin'ny ary andeha hiara-piara-miombonantoka amin'zazy piara-miombonantoka amin'ny zareo noho n'iny noho ny vola za tsy milaza hoe tsy mitondra makaiza fa tena raha vao io foana nataonao betsaka ao an-tsaina tsy maintsy mitera-pahavoatsana io na tianao na tsy tianao satria mitondra fireharehana mitondra ampopody diso toerana ny fananana mitondra fiavinavonana ary tena mihevitena tsy hitovy amin'ny hafa-tsony ianao fa dia tena zareriny tena mahavita manova zareriny zao raha vao mitena zay zarery zay ianao dia efa izy zay efa ianao efa enjery zay fa aloha ihany mba hoe tsika fa tsy za raha vao tsika manko dia mba misy mpanoana ka zay zavatray tena ohatsika hoe tena zava-dehibe loatra tena hoe tadiavina mihitsy eo amin'ny sehatry ny fiainana manontolo mihitsy nge zany hoe fahatsaram-piainana zany André Matoflavien satria zany fiadanam-po zany amin'izao fotoana zao nge dia misy ny hoe miakatra ny tosi-dray tapaka ny lalan-dray misy karazana aretina ohatra zao hoe ny homamiadany ny cancer ny diabeta tsy ny sisa mba tsy tantsana rehetrarehetra ny antony ny hoe fikorontana-tsaina io noho ny tsy fisiny hoe fahatsaram-piainana noho ny tsy fisiny hoe tena hoe milamin-tsaina ianao sy miadanam-po tena zava-dehibe zany zavatra anisany zavatra teneniko foana amin'ireo olona mangataka fiainana amiko ireo André Matoflavien tena be dehibe mihitsy ny tena hoe miakatra ny tosi-drany manomboka marary fo noho n'inona noho ny tsy fahatsaran-tsaina noho ny tsy fisiny mihitsy fiadanam-po noho ny ataon'ny vady ohatra fotsiny amin'ny tsy fanaovana tsinotsinona ny renim-pianakaviana ohatra fotsiny mangany fotsiny ny fikasehan-tanany mangany fotsiny tsy fahamijam-bola mangany fotsiny fanabadiana sy fandroana isan'andro tena zolazany hoe miteraka alahelo tsy afaka mihitsy ao am-pon'le renim-pianakaviana dia manapitrotraka ndraiky moa izy rehefa avy eo manao ny ataony satria mahita ny dada sy neny miady lava sy nitsetsitsetsy manao ny ataony koa le izy fa tsy tama efa tenentsika matetika eto zany André Matoflavien hoe amin'izao fotoana zao ny ekizy tompoko mitady vahaolana ao an'ray aman-dreny ao tokantrano zany ve tetry mba lasa ny eritretra zay mahatsara an'le hoe fahatsaram-piainana sy fiadanam-piainana ty tena zava-dehibe mihitsy fa tsy zavatra hoe zavatra kely fotsiny tena dia am'ty hoe fiadanam-tsaina ty hoe fahatsaram-piainana fa ny fahatsaram-piainana ihany nge mitondra makany amin'ny fampandrosoana André Matoflavien iny moa zavatra katsatsika amin'izao fotoana zao fampandrosoana fa maninona ny fampandrosoana anatsarana ny fiainana fa maninona no atsarana ny fiainana satria ao anatin'ny savoritaka ao anatin'ny korontana ao anatin'ny adi-saina ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra zay tsy mitondra misy fahatsaram-piainana ka zavatra tena ilaina ary zay no mahatonga amintsika eto ny mahampirisika foana hoe ny antony anaovantsika ny fandarana dia mba hahatonga saina mihitsy ny olom-pirenena olom-pirenena zany ianao brika anankiray ao anatin'ny fanorenana ny firenena hoe mba mahatsiaro tena ve ianao isa marina inona ary so mba zavatra netiko ka hampandroso ty firenena ty inona mba zavatra nataoko inona mba tsara brika netiko hampandroso ny firenena sa ve le manao tsikera foana natao manao tsikera zany ane tsy mampivoatra fa vao maika manoana sy mampiverin-dalany zany zao ny anisan'ny fanentanana tsy maintsy ataotsika foana hoe ho tonga reny tsingerin-taona faha-enimpolo ny verenany fa rehefa tena re olona mba manana ampopora malagasy fa ny olona rehetrarehetra dia mirehare mihitsy rehefa miverina zany tsingerin-taona hoe nyfavy 10 taona ny faha-enimpolo taona ny faha-fetopolo taona zava-dehibe loatra inona anao namari antsika an'izany zay ataoko hoe gamba anisany ny atao hoe fahatsaram-piainana tapitra ny tapany voalohany zay tokoa ny tapany voalohany nisy ny sainana dia nieritreretintsika ny zavatra voalaza rehetra teo jaratsika amin'ny saina sy mieritreritra an'izay fa zay ny antsoina hoe tena tsipy amin'ny manam-panahy itirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanona ny tapany faharoa dia amakina ny SMS avy any aminareo tozoary ny vaky ny SMS voalohany izay nalefanareo aty amin'ny fandarana raha nyray mpianakaviana no miala ny tokantrano mipetraka any amin'ny ray aman-dreniny tsy mamelona vady aman-janaka tsy mandoa ekolazy manana ny rariny ve izy amin'izany inona ny fepetra azo raisina manoloana an'izany trangam-piaina an'izany fa manjary lasa fanafotoinana le izy rehefa naverimberitsika teto foana ny ray mpianakaviana tompoko tsy mba misitaka any amin'ny ray aman-dreniny zany
zay fotsiny aloha voalohany indrindra. Faharoa, ny ray mpianakaviana mitsoka didy dia azonao makanisa eny amin'ny trano Arvo raha eto Antananarivo fa neny mihitsy milaza hoe maka te tsy hoe mitory azy akory fa mba te hafantatra ny zona menakavy fa le ray mpianakaviana tompoko dia mitsoka andarana fotsiny zao dia mipetraka any amin'ireny inona ny tokony atao kafatrotran'izay ny reny mpianakaviana no ny vono ny favorina miantsady amin'ny ao tokantrano no afaka misitaka fa tsy ny ray lehilahy misitaka zany eny re olona mahamenatra marina Andriamatoa Flavien mahamenatra mihitsy zany tsisy ray mpianakaviana ohatrany hoe ny lohan'ny ray no matsatso zay zavatra zay tsy mety amiko mihitsy zany raha amiko aloha ohatry raha za dia menatra mihitsy manongo tena mihitsy amin'ny fiarahamonina ary ny ray aman-dreny zany ray mpianakaviana makany amin'ny ray aman-dreny zany tokony hiteny fa iny ty adalana ataonao anaka fa manina ny lozanao ny vady aman-janakao enao ka tsy mety ka dada sy neninao no tokony miteny an'izany mampahatsiaro tsy ilaina makany amin'ny tranao zao kory fa dada sy neny mihitsy miteny andany ianao miverana amin'ny tokantranao olona lehilahy io anao ko tsy menatra ny antony hitsokan-darana mamena raha maramila nge amin'ny fotoana ny ady Andriamatoa Flaviana mitsokan-darana dia azo tifirina raha vao miverana tamin'ny andro ndradama raha vao mitodika fotsiny anao tady andositra dia maramila orinanao azo mitifitra anao taloha azo atao zay ny ataony hoe mitsokan-darana ka mitsokan-darana azo tifirina ny reniko manaraka tsy tapaka ny fandarana nefa dia isaky ny misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy dia hozoniny sy tsy vanombanina zay zanany rehefa tezitra izy dia amin'le tsy mahavanindreo mahasosotra anahy mihitsy Andriamanitra ohatra manala-baraka atsika ihany zany miaino atsika izy nefa izany tena menatra maheno an'izany dia aza atao fotsorora miteny re zay reny mpianakaviana omeo azy le hevitra tokony atao satria mihaino izy zany zao mihaino dia hoe zao fifanajana tompokony ilaina raika amby folo taona nanaovanay Andriamatoa Flaviana ty fandarana ty dia sanatriany vava ve dia ohatry ny ranona araka ny tambosiny ganagana dia sahanao no miteny zavatra ohatrany nefa ianao manaraka ny fandarana zay ny izy tena mampalahelo be maheno zavatra ohatran'izany hoe olona mpanaraka ny fandarana dia sahany zao manosina tsy miteny hoe tsy hoanina sady tsy hoe ohatra moa zany fa tena mandrora mihitsy lany re olona manao an'izany satria raha tsy vanina io zanany io rehefa antitra izy atsoatsy ao any amin'izy iny antehitra zay indrindra ao any amin'le olona tsy vanimbanina za mako tsy samy teny fa so dia miteniteny foana eto indray Andriamatoa fa ny zavatra azoko tenenina dia malahelo malahelo mihitsy maheno zavatra ohatran'izany azo lazaina ho vanina ve tompoko ny lehilahy manitsy abady izay mantsy efa tamin'izay mbola voan'ny mpifankaty nisy problème dia zao efa 12 taona ny zanakay voalohany dia mbola mitana lolo-po amiko ihany izy mijaly atopoko fa mba omeo torohevitra dia zay ny tena zany olona mitana lolo-po zany eny olona tsy tia tsy tianao ny vadinao fa za tonga dia tsorika ny resaka tsy tianao zay aloha voalohany indrindra ary tokony mba heritreritra zany lehilahy zany lehilahy mitana lolo-po ny vehivavy angeny mbola lazaiko hoe mety hoe mora tehatra dia mitana lolo-po zany lehilahy zany ohatry menatra raha za lehilahy menatra misy oka aloha sao dia mbola ahitana taratra kely fotsiny kosa any aminao mahato le zavatra nataonao mahato le olona mbola miahiahy zay ka tsy mahatoky misy olona tena tsy mahay mamelahelo Andriamatoa Flaviana tena misy mihitsy hoe isaky ny voamana ka tsy tsaroko le zavatra nataonao averiny foana efa ny fonana le izy dia misy anakay dia averiny ray zavatra misy zany tompoko ary zany tena ataoko hoe tsika lehilahy ane ka lohany re olona fa zadina reo fa so dia mieritreritra zany ka mba tsy mba lohany zany lehilahy zany fa rampony aloha dia tsorona ny resakako ny lohany zany amiko tena hitanao ny obolana malagasy ke dia misy miteny aza manao ohatry ny fary ka ny lohany ray ny matsatso zay dia mazava ho azy matsatso nge zany tsisy tirony ny zavatra matsatso atao iny narina dorana zany mendrika azy ry tanora namako raha mbola eo ambany fahefan-dada sy mama dia ajao izy ireo fa tena mangidy zany kamboty aza tsiratsiray ny mama zay mantsy tsy manana tsisy mama intsony nefa zay tena mbola mila azy amin'ny lafiny rehetra marina loatra nge zany sady ndray aman-dreny nge Andriamatoa Flaviana fanajy apatra heviko fana fa solitenana Andriamanitra ty ambonin'ny tany ho an'ny zanany ndray aman-dreny tsy nahita masoandro nareo raha tsy ray aman-dreny reo ary zay mahasolitenan'Andriamanitra azy manajany raha ianao sy ny reninao mba ho ela velona ianao
ahita fahasoavana sy ny namany ianao. Inona natao amin'ireny olona manana complexe de supériorité ireny tena mandreraka be ny mihaino azy miresaka. Dia aza ianona. Ny olona manana complexe de supériorité lazainao io tena tsy asianao tsy mbe vao miteny izy dia miodina ianao ohatra zao dia lasa ianao mamafatrano lazaiko ianao fa tena marary ny fomba tiany saina. Dia tsy valiana. Tsy valiana mihitsiny tena miverina ohatrany tsy misy. Amin'izay izy dia miverina izay fomba izay ny mampidina azy mitovy aminao. Raha mamaly azy nahita ny valiana miresana ianao misy afa-zay ihany odi tsitra na odiana tseno zay ny teneniny fa amin'izay izy mangina fatany fa hoe ay ve ty zaty ohatra miteniteny foana tonga dia izany manameloko antena amin'izay matony olona tsy te ihany miteniteny foana ianao tompoko sao dia mihevitra hoe be fahaizana be diplôma dia anao an'izao anao hoe tiako fantatry ny olona fa za dia manana ny diplôma farany ambony-dramana dia mitatatata eo fa tsisy miaina. Rehefa mitady iteny dia toa dia miala tsikelikely ka zay raha vao olona ny manambony tena dia odio tsy hita odio tsy fantatra dia lazaiko ianao fa dia miverina ho azy. Saka antany azafady hoe ny olana ao an-tokantrano ihany ve no azo resana eny amin'ny trano azo zo sa ny olana rehetra ohatra hoe resaka lova tany trano. Rehefa zavatra tokony anananao zo na lova na tany na ao an-tokantrano dia azo resahana eny daholo tompoko. Zay ny mahatrano azo zo azy ny zo nge tsy ao an-tokantrano fotsiny eo fiarahamonina koa ny zo. Mangataka toroa efitra tompoko efitra ambiroapolo taona manoratra misy lehilahy zay tompoko dia koty ana foana izy nefa efa manambady nefa fanakaiky ny tranonay tsy maintsy mandalo eo an-tokotany ny lalana makaty tranonay nefa misy vehivavy afako miaraka aminy dia tsy hitako izay atao mba toroa hevitra. Dia ohatrandre le teo ny lazaiko hoe odio fanina fotsiny hoe aza rarahina lafiny anakiray azo atao zay fa ny faharoa koa arabao fotsiny arabaina ajaina mihitsy manahoana tompoko lasa ianao mandeha zany hoe ianao manaja ny tenanao ianao manaja azy midikan'izany ny fampahafantarana hoe rehefa manaja azy ianao dia hoe manaja tena zay fotsiny. Mpiavy aty amin'ny faritra no manoratra hono afaka atao ve ny fiatsaram-belatsy ny antony dia mba hialana amin'ny ady sy ny lonolony misy eto amin'ny fiarahamoninay indrindra eo amin'ny fitezana ny ankizy toroa hevitra. Ka zaony ny ara vao miteny zany hoe fiatsaram-belatsy zany dia efa tsy mety amin'ny fisainako fahamarinana ny iainana toetra mazava tsara fantatry ny olona hoe ianao dia zao nge ny toetranao fa tsy ilaina mihitsy zany mitsara velatsy zany ary lazaiko ianao fa nanjanaka ao raha ho gaga ay ve neny ty ohatra ro eo masony dady izy mody manao an'izao dia tiambady izy manao dia ianao ny voalohany melohany zanaka ao aza mbo mitsara velatsy zany la zao zay zavatra tianao tenenina zay le izy rehefa eny dia eny rehefa eny dia eny dia eny rehefa ty dia ty raha misy anisan'ny toetra ratsy dia ny fiatsaram-belatsy zay dia apetrako tsara mihitsy tsisy manahirana ohatrany olona hoe metsara velatsy miaraka aminy ahoana ny ananao fatokisany olona metsara velatsy tsy mety amiko aloha tsy fantatry ny olona hoe ty miaraka amina metsara velatsy fa za tsy miaraka amin'ny olona metsara velatsy masonao izy tsara resaka ka zay indrindra ho any ambadika ianao dia fosany zay le metsara velatsy koina ny rana amin'izany andre matoflavy zay indrindra misy namako any saraka azy zareo dia tsy mba nanatrika ny divorce akory le vehivavy dia efa divorcery zareo roa efa nisoratra izy sy ilay vady kely ny faharoa vao gaga ilay raha matoa voalohany mba ahoana ny fahitanana dia azo toriana tompoko tsy mahazo mamitsora-panambadiana fanorona ianao raha tsy efa mivoaka mihitsy ny didi-pitsarana fa hoe reto olona reto dia efa nisaraka ary rehefa hisoratra amin'io vadiny faharoa tsy maintsy soratany amin'ny soram-piankonana acte de naissance le raha matoa hoe ty lehilahy nambady azy ty dia efa nisara-panambadiana nisoratra tsisiny zay le soratra tsisiny tsy maintsy eo olona efa nisaraka ka tinga hony tsy nanatrika an'le divorce akory le raha matoa nefa ny divorce efa vita eny ka rehefa hitanao hoe ratsana anazika izy dia nidikan'izany ka ratsana tsona ary izy ka hoana ary ny afantarana eo misy zay le izy fa raha hoe tena fantatrao mihitsy hoe tamin'ny fotoana nafta ny zavatra azo nataon'le raha matoa tao dia manontany hoe oviana le divorce ny vita azonao kanefa tamin'io fotoana nahavitan'ny divorce io olona mbola tsy misy milaza mihitsy hoe tena fantatra hoe tena efa nitsaraka izy mivady fa mbola hitanao fampiririteny foana izy zay fa misy koa nge le manao risoriso
De vitany moramora le izy efa vita le divorce le anankiray ity tsy mahalala koa malala n'iny tsy malaky eo anao voataita hoe ary izy ny soratra de jereo le daty ny soratany de apitao am'le ny voan'ny didim-pitsarana zay koa anankiray raha ohatra hoe ny didim-pitsarana 5 ataontsika hoe androany izy nefany any am'le sorom-piankonan'le mariazy ny faro efa tamin'ny 2 volana azo toriana inde daty eo amin'ny taratasy milaza ny faravan'ny fanambadiana iny no anamarinanao fa izy efa nisoratra taloha dikan'izany tsy ara-dalàna torio vehivavy manoatra 20 taona za aloha loatra ve raha manorina tokantrano amin'ny lehilahy raky 20 taona tsisy olana ve ny taonanay mifanakaiky loatra ny taona mifanakaiky eo ihany fa 20 taona sy raiky 20 taona am'izao fotoana zao zany iny ndray matofy lavien ka tsy haiko hoe efa miasa ve ny amin'ny voalohany indrindra efa miasa ve aloha le tovolahy raha mbola tsy miasa fa hoe mbola anohy fianarana de aza manambady raha tsy vita ny fianarana za milaza amanareo fa tsy mora nge miaina am'izao fotoana zao fa za dedadedaka sy maimaika fotsiny hoe za hanambady fa rehefa aveo mahita ny fahasarana rehetra tokantrano de mbola tsy ampy hery-taona akory de efa iny fa efa misaraka efa lonolona eo tokantrano fihinany mamaikimaiky eo dadanay rehefa kana vola de miteny hoe za tsisy vola fa rehefa niavany de manome tsy misy fitenenana tsy mety zany ny didinao ray mpianakaviana avako de ny vady manjanaka ao fa tsy niavanao na dada sy nininao ary na niraitapo aminao anraikitra azo ifampizarana ampireitapo fa ny vady manjanaka tsy azonao fampizarana ny didinao vady manjanaka tsy azonao fampizarana ampireitapo na amin'ny dada sy nininao zay no azadiny misy fitenin'ny olona zay le reny de ataony hoe manemotry velany rehefa ny velany de tsara fanahy de malala tana rehefa oatrano nefa ao amin'ny ankonany kahidy velona tsy azahoany aninina mihitsy zay ny ataony olona hoe manemotry velany de io ranga io zao de le mpanemotry velany tsy mety zany tsy mety misy tsy mahazo n'izay teny hoe manemotry velany zay azonao azavaina ve le hoe manemotry velany azonao trano taloha mantsy andre matofy lavien asiana temotra zany hoe tsara tarehibe mihitsy nyrindranao trano satria misy karazana temotra tena tsara de raha ny tena marina tsy mba ao anatiny ao amin'ny efitranona asiany temotra fa ny any velany ny rindrina de hoe ny any velany ny tiano tsara ny ao anatiny ny korotambelona sady maloto ny any velany nefa mamirapiratra amin'ny seramika sy ny namany reny atao manemotry velany zay anareo tsy mahazo de zay le izy fa naniko mihitsy nanontany an'zay satria misy tsy mahazo mety misy marina loatra zany misaotranao de matofy lavien eo anelanelan'ny 4 taona ny tovavy ny tokony hanambady raha amiko manokana aloha de ozy hoe eo anelanelan'ny 20 taona rangana indrindra de 20 taona any amin'ny 20 taona zany 20 ka hatramin'ny efa tokony mba niteraka amin'ny vehivavy zay ny ena fa ny lehilahy ny tokony hanambady 20 taona ka hatramin'ny 30 taona zay ny elanela de amin'izay fotoana zay koa 10 taona ny elanelan'ny mpivady mety tsara mihitsy ny vadiko tompo de misotro toka be foana nefa efa narary izy de mbola niverina ny sotro indray tsy hitako intsony zay atao amin'inona tompoko ny tokony ataoko zao anie io tena zava-doza engany mba iainao n'ity teniko ity io ray mpianakaviana io rehefa tena mpisotro toka be ianao de ny tsabona de efa ohatrany hoe sitrana de hoe niala tamin'ny toka ka aorianao sanatrin'izany miverina de efa kotio ny androm-piainanao zay de lazaiko mihitsy miteny zany de efa kotio ny androm-piainanao ka rehefa mikoty ny androm-piainanao anao ka hitanao fa hoe foy de makaitra zany ny vady aman-janaka reo fa ny vady aman-janaka ao nge mety ho vitany ihany ny fiainan'izy mianakavy kely eo fa ianao kikisany ny aretany ty andre matofy lavien mbola tiako enony olona io ny anisany tena aretana mampijaly dolo moa ny aretana fa ny anisany tena mampijaly ary vetivety de mahafaty de rehefa ny sarakaty pankrea no miakely laniny toka de lazaiko ianao raha miditra ianao amin'ny 7 alina any amin'ny hôpitaly manao crise zany marary be amin'ny 4 maraina ianao maty zay olona roa no efa hitako ohatr'izay sahako no miteny ary olona fantatro tsara mihitsy le olona anankiroa reo niditra tena nitovy mihitsy niditra tamin'ny 7 alina maty tamin'ny 4 maraina de alao mba hoeniny tsara satria afa-zay tsy fanankavina azy zany fa fampitandremana de mba eritrereto ny tenanao izy jaly ary ny mandritrin'io izy miditra amin'ny 7 alina mandrapatongony amin'ny 4 maraina io mikikika tena mijaly fadiranovana mihitsy
tena fadiran'ovana le crise de nefa de nisy anankiray zay moa namana zay tany ampitan-dranomasina le nitranga le izy de amin'ny niditra tamin'ny 7 alina le vadiny de amin'ny firy angamba izy iny amin'ny 2 maraina maneno ny telefonina amin'ny trano le ramatoa zany de avy any amin'ny hôpitaly de zao tsara ny ataon'le olona vazaha moko de hoe raha te ahita ny fialanay ny vadinao anao de tongafa tsy izy nahatondra tomobila ozy le ramatoa fa nangovotra ny lasa nitady olona mba hoe tany amin'ny hôpitaly zany ve re olona ozy de tokony mba ho tenena fa tena tsy mba mieritreritra mihitsy za vady ny tenena zany raha te ahita ny vadinao mbola velona de tongafa fa mialainy zany ve de foteny manina ty atsona fotsiny hoe tongafa fa mila mahita anao ny ety amin'ny hôpitaly tanao zava-dojotra so ihany ty Madagasikara fa mbola tsy manana an'izany toe-trainana tonga de mivatambatana zany ny olona zay ny any mako tsy azo ny any ampitan-dranomasina mako tsy azo andrasana ny marary tsy maintsy mboty ianao fa zareo ihany mikarakara zao de rehefa misy zavatra teny efa hita hoe fa tena tsy izy tsony ty de mba miantso ny fianakaviana ihany izy ahita azy de fa fomba ny zareo le miteny ohatrany zava-doso ilaina ve ny mifandray ifandray amin'ny havany na lavitra azy misy lafy ratsiny ve satsy tokony satsy eo atao olana ny hoe tsisy vola anaovana frais ny anay manko ny tsy amelan'ny mamanay mandeha amin'ny havanay lavitra de hoe le frais lafo am'izay koa efa kamboty de ny antony anankiray koa bola aiza toy ny zay onoa ka inona moa tokony hidirany mamanao am'izany raha manam-bola ianao ka manina ianao olona manana ny tokantranonao ko maninona ny tsy mandeha zay ko ninona magaga na de olona efa mandeha tena manambady manjanaka efa manana ny tokantrano de mbola iray zay amangendry dada to ina ny andehananareo any mandandamy vola fotsiny famojanao avy eo anao gaga rehefa tsy foa ny fiainanao safidanao nizy ao anakainy atao analana enatra sy mba tsy ampangovotra rehefa miteny hoe mason'olona maro de tsy maintsy mizatra mifanaka rehefa misy olona ohatrany foana de teneka tongava satria io fahasarotan-kenatra io mety tamin'ny tondrana vokanao tamin'ny fahakelizanao teo amina dola tsetao tsy maintsy mitantara mihitsy anao zay fiainanao zay fa rehefa tsy mitantara an'izay anao de sarokenatra eo foana zay ny ray aman-dreniko tompo tsy mba azo antenaina amin'ny fiainana mihitsy tsy mampianajanaka ny raiko tsy mandray andraikitra ny reniko tsy mirarano mitady tany malemy anrenam-pangady fotsiny raha mba miteny za de tsy mirara izy manao vava be zao za efa mitady vola de mandefa vola ampianarako anyzandriko tsara be ny ataonao tahoana fa de fa zay moa le ray aman-dreny tsy tompona andraikitra reny le tompo toerany reny alao hoeniny tsara ray aman-dreny tompo toerana zareo fa ny zanakareo indray ny manao adidy amin'ny zanakareo zandriny misoran'Andriamanitra manana zanaka endry sy tena hoe mahafinaritra ohatr'izany mahay mandray andraikitra mahay mandray adidy amin'ireo zandriny zava-dehibe nge zany fa zany nge le lazaiko Andriamatoflavy mapotika ny firenentsika reo ray aman-dreny reo anisany aza ny mpitondra firenena ny toram-bato fa nareo mivato ny tokony torahana vato vato malao mihitsy zay mba antany azafady hoe misy olona mavita divorce irery ve fa ny vadiko tratrako niaraka tamin'ny sipany de niteneniko de hoy izy hoe efa vitako ny divorce efa niteraka ray zay 3 taona le zazy nefa izy tsy mandray andraiky rehefa hoe taona de miteny azy de hoy izy hoe tsy mahazo manome ninina anay mianaka hony izy fa maninona ko raha zany anyko tsy azo anao de makanisa ho any mitrana rotsy isavady zay ihany fa taro tsara aleo le hoe misy olona mavita divorce irery ve ka tsy maintsy fanatena nge ny mpivady risoriso natona vita divorce rery tsisy de non raha vao mampiditra any fitsarana hoe isaram-panambadiana Andriamatoflavy ny fitsarana averiko ihany fa tsy makasitraka mihitsy fisaram-panambadiana tsy pampisaraka mihitsy izy dia rehefa mampiditra ny ankiray de misy fiantsoana voalohany fampiombonana na fampiavanana ny filazana azy de tsy manety zay tsaraka de lasa afaka efa-bolana ray fa tsy hoe afaka herinandro de atsony afaka efa-bolana ray de atsony ray ahoana marina ny fanapa-kevitra nareo vadiny de mbola miziriziry hoe zay saraka zay vao manomboka ny tena hoe ny fikarakarana ny fampidirana nio ady fisaram-panambadiana io any amin'ny tribunal de eto mbola averiko indray raha vehivavy mangataka ny fisarahana indraindray any amin'ny 2 taona 3 taona de tafavoaka ny raha tsy manao risorisotra
zay vao mivoaka ny didim-pitsarana hoe saraka izy mivady fa raha lehilahy maharitraritra koa mbola hiporofona ihany fa ny fitsarana dia tsy makasitraka fisaraha-panambadiana tompoko satria dia mazava tsara mihitsy fa na finaritsika na malahelo na salama na zao na manana na ory dia hijanona aminao rery ary mandra-patonga ny fahafatesany dia ny tribonaly anisany nitazona an'izany hevitra zany fa dia akory moa atao fa re olona tsy mety manana dia zay mampatare tsy hoe marina fa betsaka ny totataratasy mikasika ny fisaraha-panambadiana angambany any amin'ny tribonaly fa raha ny tena marina dia hoe fanahaniana atao mitarazoka mihitsy le izy satria le ankizy ny tsonjovana le zanany ny azo mivady nge video ihany fa le ankizy maka izy tiana maranantsika ny famakina ny SMS avy any aminareo dia alanatsindreo SMS BDB satria ny fotoana mametratsika zanako tompoko a heritaona nianatra miteny izao ahoana ny fomba mahomby hitaizako azy iriko mba olombanona ny zanako dia nyzao kely zao dia beazo ny zanako ao fa tsy taizana fa nabiazana le miaraka manao zavatra aminy hitany maso reniny sofiny ataon'ny tanany mampifanakaiky-po ary mandrafitra saina ho tokony tompona andraikitra teneniko eto foana zany tenentsika eto foana zany remba tovolavian tianao olombany dia tsy maintsy asianao rafitsainy teloko hatrany 5 taona ny fametrahana rafitsainy miara manao zavatra aminy mifampiresaka aminy dia tena hoe mifanakaiky-po aminy dia misy rafitsaina ny zanakao dia ho tompona andraikitra eto efa aveo izy ianao te hoe beazo ny zanakao fa aza tezaina azonao faritana ve ina te hoe fitaizana fanabeazana ny fanabeazana dia manomana olona ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra azonao le tompona andraikitra manko dia misy fiatsaram-piainana ao aminy dia misy fiatsaram-piainana eo amin'ny ankonany dia misy fiatsaram-piainana eo amin'ny manodidina azy zany hoe mivoatra mandroso miatsara rehefa ngezina amin'ny teny tokana dia hoe tondra aina zay le vanina fa ny ataoko hoe ny tezaina indray dia olona ampitana fahalalana ho tonga fahaizana dia mahazo mari-pajana ara-panjakana dia mahazo toerana dia ny olona tezaina dia olona homanina ho tompo-toerana ho mpiasa mpanjakana ho mpiasa n'orinasa ho mpiasa ny zatso ho mpiasa ny zaro zay le izy fa ria ho ray mpianakaviana ho reny mpianakaviana ho vady tompona ndraika fa tia anana asa aveloman'ny tenany fa matetika le olona tompo-toerana ny tenany fotsiny miatsara sy mivoatra fa manonoka amin'ny ankonany korosofana zay mahasamy hafa azy le tompona andraikitra miaraka mivoatra miara mandroso misy fiatsaram-piainana fa le tompo-toerana izy fotsiny dia nivady aman-drany amin'ny korosofana zay ny tena olana be deabe eto amintsika eo raha vao mipetraka olana be deabe tsy misy fiatsaram-piainana tompo-toerana leo ray tompo-toerana leo na reny tompo-toerana fa raha tompona andraikitra zay zay ny tapany faharoa ndo hidirantsika raha ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana mba hovanina ny tapany fahazety dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona hitirantsika mivantana aza tonono mametraka ny 020 eo alohan'izay lara telefona zay mba azonareo miditra mivantana ao anatin'izao fandarana izao miarava tompoko miarava tompoko mba hofanina mo général tsika rehetra za mo général manana anata dia miteraka tamina vehivavy le anatako fa 13 taona zao ny zanany dia tsy mekeny mamako nanambadinina an'io vehivavy io fa nisy vehivavy miaraka taminy zany tamizay dia io ny mekeny mamana soratra taminy dia natao soratra zareo dia heritaona ihany ny vita ny soratra dia tsy niara-mipetraka zareo fa lasa verina tany amin'ilay vehivavy le anatako dia efa maty zao mamanay dia 3 taona zay nafatezany mamanay dia heritaona zay miaraka tamin'olona koa zany le zobafy dia avy eo izy miteraka tamin'le lehilahy rano zany dia nytiako hahatongavana zany le anadako te angataka an'le divorce izy roa zany zao efa samy nananjanaka tamin'olo-kafa daholo dia te angataka an'le divorce zany le anadako bokom-pianakaviana nefa any amin'le vehivavy fomeny an'le anadako tsy manaiky anao divorce izy dia eo mo général no mba saika amin'ny gatako torohevitra kely izy roa zany efa fampiko zany fa hoe samy manafenany nefa le vehivavy tsy mety anao divorce
dia zay saika mba angatako torohevitra kely le anazahako zany efa te tokantrano dalàna amin'ilay vehivavy niterahany tamin'ny voalohany dia zao vaviko anankiray koa efa niteraka. Dia izy raha ny tena marina nge raha olona vita fanamasinana nge dia tsy tokony hanao divorce. Zay ny tena marina. Vita fanamasinana sa tsy vita fanamasinana? Tsy vita fa soratra fotsiny. Karaha soratra fotsiny nge dia trano arzoa zany. Trano arzoa fotsiny tana makany amin'ny trano arzoa dia efa tonga le trano arzoa nge teo ny tribonaly. Dia aza vao ohatrany tenenina teo. Zany matetika an'ilay divorce dia mety manana faveur izy amin'izay satria tao anaty tokantrano ilay vehivavy no niteraka tamina vehivavy tamina lehilahy. Ka tamin'izany fotoana izany nge tokony nitory ny anankiray hoe nanisaketsaka ny tokantrano dia miprofo izy niteraka tamina lehilahy fa nefa mbola vady ato trano. Zay tokony zany zao mbola hoe loatra ny zanaky ny anadahano ihany zay. Tonga izy dia voaherika amin'izany raha ohatra ka hoe manao mbola tao anatin'ny fanambadiana. Fangazonao endrehana amin'izany izy ko mbola tsy vita ny divorce ko endrehana amin'iny sa manao test ADN. Zay angamba hafa indray zay. Dia tsy voaporofo hoe zanaky le anadahano. Raha manao test ADN nareo dia hafa indray zay fa raha tsy manao test ADN nareo dia na any misoram-piankonana io zazy io ary ny anadahanao ny ray ny any dia fa taritary zay. Misaotra betsaka eny ary tsy sorana tompoko. Miaraba tompoko. Vanona tompoko. Sigareta tompoko. Io miaraba mo général dia miaraba Flavia miaraba sigareta tompoko. Kopa tanina kely ho an'ilay ray fianakaviana miezaka be ireny mba miasoany ankonana fa tsy anontany kely ianao mo général hoe hitanao ohatranahy zao milamina tsara ny tokantrano fa matoa misy olana dia lafo fianakaviana dia ohatran'izay manko hoe vadiko zao anisan'ny lehilahy modely tena modely izy na fianakaviana na fiarahamonina fa ty anontany rehefa misy olana zany dia ohatran'ny hoe hira le fianakaviana foana izay tsy mba miady lahy fa izay le olana hoe rehefa misy olana zany dia hira ny fianakaviana dia lasa mitatra be le olana dia mitaraina tamin'ny mamako izy misy fotoana dia ozy izy mamako hoe tsy matahotra tena ohatran'izao za mahita miezaka ataony dia za koa ary mba miezaka manao ohatranazy satria lehilahy rehetra manko ny ratsy fa za tena mahita hoe tena modely fa rehefa misy olana be ohatran'izany dia na miavany azy tsisy tiana mihitsy nefa mba tena miezaka be dia nanontany anazy za tena ratsy dia ozy izy hoe zany izy fa ny olana misy foana dia zay sisa fa mela fa le izy idiran'ny fianakaviana zany ohatry ny hoe manahirana be dia tsika hoe zoan'ireny miteraka ve na dia reny miteraka olona tsy matahotra dia ianao ohatry izany dia mivadika manko mihaino an'ity fandarana ity dia tiako mba hieniny hoe ohatry ny ahoana dia ohatrany manahirana ny saiko manko izy le mitantarana ny havany hoe ohatran'izao ny olana dia miavany ny foana tsara ho any zanakay nefa amin'io anankitelo dia za mikarakara ny akizy izy miasa za koa miasa ihany mampidi-bola foana isan'andro fa ny anazy isam-bola dia ohatran'izany le izy. Eny ny tena tsy mety dia izy mitantara ny fiainana tokantrano re tompoko tsy ahaky apatsahivon'izany ny vadinao tovolahy modely zany ray mpianakaviana modely efa araina zaza telo zany tompoko tokony mba manana saina matotra tsy fihetsika matotra ary tena hoe mitandrina mba tsy hanapitehan'ny olona ny tokantranonareo izy ihany eny mitantarany dia avy eo dia ary le fomba hitantarany azy matoa ny olona toa tsara ho any io zavatra fa nitantarainy ihany manaratsy anahy izy efa avy eo izy misy fotoana hoe hiandeha izy dia efa avy eo izy miverina indray izy manko mihaino an'ity fandarana ity rehefa isaky ny latsinainy ina mahatonga anao hiteny hoe modely ny vadinao nefa zany le ataony mahatonga ana miteny hoe modely izy raha jereko amin'ny zava-detra ataony lehilahy manodidina aloha zany tsisy ohatranazy fa amin'izay lafiny ohatran'izay izy zany marina hoe mety hoe misy olana za zany tsy anatina mo général fa zay fotsiny tiako hoeniny aloha dia mandra-papisy fotoana ko hoe manantona anao tena ilana hitanao ny tena ataontsika hoe ny tsy mety dia le mitantara ny tokantrano re olona tsy ahaky na amin'ny ray aman-dreninao ary satria izao no tena tsy mampety an'le tantaraina amin'ny ray aman-dreny rehefa tantaraina amin'ny ray aman-dreny dia tonga dia manana maka ny ankolafiny izy zany hoe ny zanany dia novinanto ny diso dia rehefa avy eo nefany nareo mivady hifanaraka fandrafozanao makahalanao no ny tantarany tany za ngery ny data sy neny tsy hameny sakafo ohatra fotsiny dia tonga dia miteny ny rafozam-bavinao mba vehivavy lozan-tany kio zany inona koa nitazonana any zany hitanao nefa le hoe tsy nameny sakafo iny mety hoe taradindray zay mety taradindray dia nihinana ihany fa nihinana tara
dia lazainy hoe tsy hamihany sakafo zay tsy mety kosa zany ohatraka fozam-baviko zao isaka miditra aty aminay indray mandesaky ny 3 taona angambany ho avy indray manko izy amin'ny herinandro fa amandroaka anahy sady mamonjy ena tonga aty izy dia aprisiany vadiko tsy da pikasitanany zany aprisiany le zanany dia mamona anahy nefa hatrano izay madinay izany dia nefa ohatrany hoe tsy hitany mampalahelo anahy zany ohatrany hoe tsy hitany mihitsy le vadiko mahita ny ezaka ataoko fa tsy fantany izy fa le vadiko mitantara zany ny olana dia eny izy amin'ny latsinainy hariva dia tiako hoeny hoe fomba be zany satria hatramin'ny havana any an-dafy ary maheno an'le problema anay nefa ny olandreo avandreo teneniko anazy foana hoe ny olan'ny havanao nge manana olana koa rehefa izy tsy mitantara aminao fa ianao ny te hitantara aminao ka zay tsy mety le ataon'ny vadinao zay fotsiny amin'ny mampanabe ny tenenako an'izany ary fitiavana ny tokantranonareo tsy ho simba aza be tantara reo sy tovolahy io andao ary miaraba tompoko alo miaraba mo général mba hovaro miaino aza mihaino radio tsony ianao fa vonono radio anao mba hovaro rehetra io za zany mo général manana na base dia izy efa mahazo asoana ihany fa ohatrohatrany hoe sarotra narina mbola tsy manambady izy dia nefa misy lehilahy miaraka aminy efa manambady dia miezaka ny mananatra anazy foana za hoe tsy mety le ataonao ohatran'izao mety ampidado le zava-misy marina loatra nefa izy tsy mety tonga saina mihitsy fa za indray ny teneny hoe sarom-piaro loatra diso hoe mananatra loatra zany dia inona mo général tokony atao amin'izay dia zao ny ataonao afaka ny didinao rehefa amirazy raha vao mangalabadin'olona farafakely migadra efa bolana farafakeliny efa bolana migadra raha vao toriny le tompombady ianao dia zay kasa te any amin'ny any an-tranomaizina izy ny tranomaizina nananatra azy efa afaka ny didinao anadahany dia avelao ny fiainana indray mananatra azy diso ianao raha tsy niteny azy diso ianao raha tsy nananatra azy satria zokony ary anadahany fa rehefa tsy miaino izy io ataonao ahoana fa miteny foana n'iny olona zay ny ataoko hoe tsy misy olona marinina mihoatra ny olona tsy te andray ka zay zavatra mba hitsinjovana tsy fisian'izay mihitsy ny ezako atao nefa ohatrany tsy mety mihitsy ka tsy mety ka zay ne zay nge mahatonga miteny hoe afaka ny didinao raha tsy niteny ianao dia mahatsiaro meloka ninjenere raha ve mba hianadany dia tsy nananatra azy akory nefa dia raha vao toriny le raha matotompambady efa bolana izy aloha tena suro fa ny vadiny le io raha manambady miaraka amin'io koa mety migadra miaraka aminy tsy maintsy ka fa izy aloha suro zay ka dia rehefa tsy mety hananatra reo dia aloha ny fiainana ny mananatra azy izy moa tsy alahelo ny anabavinao lasa ny ponja ve tsy alahelo fa niteny foana ianao fa tsy azo teneny izy dia akory atao io ohatrany zanaka adala ihany ako izy andray mandreny tsoty zanaka fa rehefa minimy mihitsy izy manao ny adalany dia akory atao misaotra betsaka nitaova tsy sorona ny tompoko miaraba tompoko Allô? Ien tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba. Mba général. Tsika rehetra tompoko. Toesana tsekory iteny tokantrano fiaraka fa miala helo tsy zaraina makavana hono zato ny tompony ihany. Saika mba tany hevitrareo. Ny vadiko zany miteraka tamin'olona hafa tamin'ny voalohany miaraka roa taona zay tamin'izay. Dia rehefa miaraka roa taona zay dia naveo afaka enina taona iny niteraka taminazy za. Dia mbola tsy vita ninina fa narirarira ny teny foana. Dia avy taty aorianan'izay izy niteraka tamina vehivavy hafa indray. Dia anankitelo samy hafa zany ny zanany. Rehefa nandeha ny fotoana ny andro ny volana dia nangataka nahy soratra amin'izay izy. Dia za moa namela heloka foana ny vehivavy koa tena tia azy moa izy ny premier amour ka tena keko le soratra. Dia niteraka vavy kely zay avy eo. Amin'izao izy miverina miaraka amin'ilay renjanany anankiray. Dia io vehivavy io fa nalehako tany amin'ilay aman-dreny no teneniko zany. Satria ny olona raha mahita an'ilay vehivavy ary dia tsisy akavady an'ilay vehivavy. Ianao zany tena hoe tsotra dia ohatrany hoe mananatra an'ilay vehivavy moa sady miaro an'ilay tokantranoko dia nefa ilay vehivavy io indray ny behivava be. Ilay renjanany voalohany fa nerasera amin'ilay zaza izy fa efa nametraka ny fiainan'ilay vehivavy voalohany. Dia le vadiko tena maditra tsy olona ray io ihany miaraka aminy fa tena betsaka. Izy nefa tsy mampidibola dia zara tsiny any amin'ny ray aman-dreniny foana rehefa te hidekosa izy na te hiala mandry ao an-tranonay misy fotoana herinandro.
na tsy miady zay dia lazainy fa miady dia ratsiny be any amin'ny reniny dia ny reniny miteny hoe mialato fa lasa dalo ianao tsy mba misy fiainana miratra ao anatin'ny fiainanay nefa tena miezaka be za nisy fotoana narariny zanako dia tsy miasa dia avy eo zany verina ny asa rehefa tsaboky ny zanako dia sitrana dia miverina ny asa mba ho atsara n'ilay tokantranonay tena ny dépense rehetrarehetra ao an-trano zany dia za daholo izy tsy mety asa amin'ny société dia indedavako asa teny izy dia manao an'ilay asa teny izy zany mba hampiana an'ilay fitadiavam-bolanay fa tsy mety mankasitraka izy dia tsy hitako hoe inona no hevitra isan'andro ilay vehivavy tsy mitsahatra mandefa telefona maraina manomboka amin'ny 5 maraina azy ireo miresaka ka hatramin'ny 6 alina teny mamy any amin'ilay vehivavy io daholo fa tsisy aty aminay ny zanako ao an-trano voatreritrerina miteny izy dia ohatra mifoka molina izy dia za moa tena malahelo amin'ilay fomba fiteniny dia eo zany saika angatahako toro-hevitra hoe inona no azo atao amin'io vehivavy io dia inona no azo atao amin'ilay lehilahy dia mba le afatra ho an'ilay vehivavy aza-pijalina ny vehivavy fa ny vehivavy samy vehivavy ihany tena mampijaly olona dia tsy haiko hoe inona ny hevitra azonareo omena dia mankasitraka ka le izy iny zao samy niterahany nareo roa samy anana ny zanaka samy efa novadiny fa izy ny tena vita soratra any amin'ny fanjakana aminareo telovavy reo efara izy miteny io ianao dia amin'izay fotoan'izay dia ianao no afaka mitory an'ireo olona reo fa reo dia karazany mpangalabadin'olona manodikodina ny sain'ny vadinao dia mahatonga ino dizy teo fahasorenana sy fijaliana sy fahantrana ao tokantrano zay zavatra zay foana mahatonga hoe makanisa any amin'ny trano azo fa tena zoanao tanteraka mihitsy ny miadiny zoanao mba hijanona ny vadinao aminao sy ny zanakao reo manadaly reo toro io daholo dia eo indrindra eny mampatahotra na ihany amin'ny lafindray hoe hotoriny izy dia izy koa vo anatin'ilay izy dia araka ny tenin'ny olona hoe lasy izy dia tsy verina tsony dia ilay zaza no mampalahelo anahy ihany amin'ny lafindray kanefa mampiseho toetra ratsy amin'ny zanakao nge izy rehefa mialehibe reo zaza reo vao tena ho sahirana ianao hoe ny dadany ka kolambotra etsero tsy ohatra efa sahirana ho tonga sainy reo zaza reo dia lazaiko ianao voalohany indrindra aloha mety ankala ny dadany dia rehefa manomboka mankala ny dadany izy dia tsy mahay mifandray aminao koa fa sao dia ny fitsonjovanao an'izay le hoe sao dia manao an'izao avy aloha izy andehaniko ny adalany mahatonga azy aniko iny any olana amin'izany zay atao dia le vehivavy le niterahany io izy mihitsy miinsiste amin'ilay divorce satria tantarain'le lehilahy tangaty amanorana any izy dia izy mihitsy miinsiste dia manontanontany hony izy dia eo zany tsy azoko hoe vitan'olona rainga moa le tsy vita manao risoriso mahatonga olona ray dia mahavita zany lazaiko ianao zany hoe indroa metaona ny fampihavanana ataon'ny fitsarana zay vao tena hoe vitan'zareo sanatria zany amin'izay risoriso zay le izy dia manana soa hitory afaka mitory efa hita fa risoriso zay fotiny afantarana azy ndao fitiantsika amin'ny fotoana foy dia voalaza antsika teo ka zay rehetrarehetra hitanao zay nge le zavatra mahavariana mihitsy eny hitanao fa misy zavatra anankiroa anisany tena nanay ta le anankiray le nyteny hoe modely be le vady nefa manao dia tia koa zao hoe ny vady miteraka telo amin'ny olo hafa samy hafa dia nefa ohatrany matahotra ny tory aza mba matahotra eo anatrehan'ny marina zay tena zava-dehibe ary zay ihany no ananana fahatsaram-piainana zay ny amin'iny tapitra ny fandaharantsika mame fotoanantsika zany ny famerenana fandarana indray amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina mandeha any amin'ny youtube sy any amin'ny RTP live fandaharantsika any amin'ny tolakandro anoany mandeha zay raha te eonany général ianareo dia atsoiny 22 443 87 rehefa azonareo amin'izay lara telefony zay ny lara telefony général dia atsoy isaka maraina amin'ny fito sasankatra amin'ny valo amin'ny ray sasankatra amin'ny roa ny teo amin'ny lafin'ny teknika Roland dia dadiny teo mikirakirany resaka momban'ny sary ny général Ramakavelo no niaraka tamintsika tao anaty famelabelaran-kevitra manome fotoanantsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Flaviarako Tarsona ny teo amin'ny fanentanana tompoko veloma tompoko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina